Les jeunes, vu leur âge et leur manque de maturité, ne sont pas en mesure de prendre les bonnes décisions lorsqu'il est question de leur vie sexuelle. Ceux-ci doivent être accompagnés, conseillés par des personnes averties afin de leur assurer un avenir meilleur et surtout pour garantir leur sécurité sanitaire. Ainsi, tout le monde est concerné par l'éducation sexuelle des jeunes, à commencer par les parents, les psychologues, sexologues ou autres acteurs de la vie sociale. Pour Koloin Njianilaine, psychologue clinicienne, on peut parler de sexualité même aux enfants, mais il faut juste aborder le sujet différemment selon l'âge. Tsy ny tanora ihany no tokony resahana an'izany fa na ny ankizy kely ary 3 taona ny ankizy kely dia efa afaka ampianarana hoe tsisy afaka mikitika ny mahalelanao na mahavavy anao. Mampianatra anazy zay hoe izany tompony tenako dia afaka miaro teny izay efa anatina éducation sexuelle izay tsy hoe satria ny resahana dia dikan'izay hoe tsy maintsy atao hoe fa ny fahalalana ho an'izay ny ahafahanao misafidy kokoa zany hoe hiroso amin'izany na tsy hiroso amin'izany. Les jeunes parlent de la sexualité, mais ils ne s'adressent pas toujours à la bonne personne, affirme Anduranjian Anjasan, responsable communautaire du projet santé sexuelle auprès de Médecins du Monde. Izy ne misy miresaka ihany fa zany hoe rehefa atao miafinafina le izy sy tsy any amin'ny olona tokony resaka malalaka an'le izy dia lasa zavatra diso no voarain'ny olona zany na ny zatovo sy ny tanora. Ny ray aman-dreny misy fotoana tsy mihaino tsy vona hiresaka malalaka amin'le zanaka na koa le zanaka mihitsy no mahatsiaro tsy dia ohatrany hoe hafahafa na tsy te hiresaka ohatr'izany amin'ny ray aman-dreny. Entrer dans la sexualité est un choix. Jurville Anjia Masnirine, sexologue, estime qu'il y a une part de responsabilité des partenaires, particulièrement du garçon. Du moment qu'a conscient et responsable amin'izay acte ataony ny couple dia mahazo mifaisana afaka manao mifaisana nofo. Lehilahy dia tokony mahafantatra ny part de responsabilité hoe sioka ka misy malina mivoaka sy nirina be voka le partenaire-anao dia inona part de responsabilité anao. Pour une éducation sexuelle efficace, quelles sont alors les solutions? Miainga ao anatin'ny tokantrano no ampianarana an'izay ilaina ny fampiresahana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka momba an'izay hoe éducation sexuelle izay. Marceline Rassoularsu, en tant que mère, a sa recette à elle pour parler de sexualité aux jeunes. Misy tovolahy bevoka tovavy dia tonga dia manaroatra miresaka amin'iny zany zay dia diso koa manontany dia ahoana zao iny dia ahoana zao ny amelomany an'iny zanany iny efa izy amin'ity mbola mianatra ohatrohatr'izay zany le dia eo zany manaroatra manao le kaka izany hoe sy voan'ny ka zany no ahafahako miteny fa tsy ataoko formel be le izy tsy hoe mipetraha ianao dia eto aho hipetraka dia ndaotsika mianaka hiresaka fananana tsy izay zany izy fa sy voan'ny zavatra misy na misy film fotsiny hitanay hoe zavatra ohatr'izany na misy cas social eny tanàna eny. Les fréquentations influent aussi dans la vie sexuelle des jeunes. Les responsables au niveau des établissements scolaires doivent de ce fait s'impliquer dans l'éducation des élèves. Ny mpanabe rehetra tsara manana andraikitra ny rehetra izay mahatsapa-tena fa tokony hanabe ny ankizy afaka miresaka an'izany daholo ary ny faniriana azy raha ohatra ka hoe azo velabelarina isaky ny sekoly na isaky ny faritra dia tsara be mihitsy ny le izy. Ny atoro dia hoe manatona tobim-pahasalamana satria hany koa afaka manoro hevitra ny mpitsabo hoe manana fahalalana feno izy dia afaka manoro hevitra. Campagne de médiatisation ny resaka ataontsika hoe éducation sexuelle.